ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatra ny alehibe ny fahafenoan'i Kristy. Hivavaka isika misaotra Jesosy Kristy tomponay, raha mbola mitsidika ny tokantranonay sisa mba tandrola indray ianao amin'izao rasy fotoana izao, ary ankehitriny dia hitory ny teninao indray ary hitondra izao fampianarana izao Tompo izay ho an'ny tanora manokana androany. Jesosy apetrao amiko ny teninao ary apetrao ny anatin'ny tsirairay avy izay miaina amin'izao fampianarana tsotra izao ny teninao, naiza izy mandre an'ity teninao ity, na efa ny ampiasana, na ny ambony bus, na ny atokantrano, na ny andalana, naiza Jesosy dia ampahiry azy manokana ianao amin'ity androany ity. Misaotra Tompo. Amen. Finaritra indrindra fiadanana ho anao. Omban'Andriamanitra ny ianao amin'ity tontolo andro ity, naiza toerana misy ianao indray, na iza ianao mandre an'ity tenin'Andriamanitra ity, dia tononiko ianao mihitsy ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalan'ny saina androany. Nisy fangatahana maromaro moa mba tonga taty amiko ny amin'ny mbaisiny ny taridalana fampianarana ho an'ny tanora makasika ny amin'ny fitondratena, makasika ny amin'ny fitiavana. Maromaro ny lohahevitra izay nangatahanareo ny mbaisiny izany ho an'ny tanora. Arak'izany dia ny androany aloha dia lohahevitra izay makasika ny fitiavan'ny tanora no hoentiko ho an'ny tanora androany. Arak'izany ny taridalana sy ny fampianarana androany dia makasika manokana ary tena manokana ho an'ny tanora. Nefa manasa manokana ihany koa ny ray aman-dreny anaraka tsara n'ity fampianarana ity, ary ankehitriny dia tena fifaliana ho any mizara n'izao tenin'Andriamanitra izao mahakasika ny fitoriana fitiavana, izany hoe tanora manorina sy mitory fitiavana. Mety hogaka angamba ianao amin'izany fampianarana izany hoe ahoana izany, mety hogaka koa ny ray aman-dreny. Kanefa na izaza miteny, na ianao ray aman-dreny ohatra, na ny tanora koa ary, dia miara manaiky tsika rehetrarehetra fa potika ny ankabetsahan'ny fitiavana amin'izao fotoana izao, mba tsy handalovanao ny amin'izany fampitehana izany, satria tsy manana planina ny fampitehan'ny fiainanao Andriamanitra. Dia resy lahatra androany ny mba hitondra taridalana tsotra mahitsy ary tena mivantana tanteraka mihitsy amin'ity androany ity, ny amin'izany hoe tanora manorina sy mitory fitiavana izany. Tena iriko indrindra ianao androany, raha toa ka mba mety dia mba maka stylo sy taratasy mihitsy ianao, carnet, andraisanao noty an'izao zavatra teneniko anao izao. Raha toa ka eo aminao ny finday ianao ka afaka manao enregistrement ianao, dia maniry indrindra hoe tsara raisinao mihitsy izao fampianarana izao, mba hatonga anao tanora lehilahy indrindra aloha, fa tanora vehivavy koa, mba hatonga anao tanora lehilahy tena mijoro amin'ny Jesosy Kristy Tompo ara-pitiavana. Misy tenin'Andriamanitra moa izay hoentina manorina an'izao fampianarana tsotra izao, ary mivantana hoe aminao, satria tena hivantana aminao tanteraka mihitsy androany. Dia misy tenin'Andriamanitra amin'ny Amosa 7:7 manao hoe ho tafaradalana va ny roa raha tsy efa nifanaiky. Amen. Averiko tsara. Ho tafaradalana va ny roa raha tsy efa nifanaiky. Amosa 7:7. Hitanao fa ny fomba iarahan'ny anankiroa, na olona zany samy olona, na olona sy Andriamanitra, dia tsy maintsy misy ny atao hoe fifanekena, taka ny fifaneken'Andriamanitra sy Abrahama, zay vao tonga tena pisaka izakaika izy ireo. Noho izany dia androany dia hiteny aminao ireto teboka anankitelo ireto, ny amin'izany hoe tanora manorina sy mitory fitiavana izany ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Voalohany aloha dia ambarako aminao ny atao hoe arifenitra ilay fampianarana, izany hoe taridalana mialoha mihitsy aloha. Ary ny faharoa, inona ireo toe-po sy fitondratena rehefa mitory fitiavana ianao. Lehilahy no mitory fitiavana fa tsy ny vehivavy. Ho resantsika rehefa avy eo zay. Ary ny fahatelo dia afatra manokana mihitsy ho an'ny tovolahy lehilahy
izay anorona n'izany fitiavana zany. Teboka voalohany ary izay hitondrako anao dia ireo taridalana mialoha atao hoe arofenitra mialoha momba n'izany taridalana izany. Reto aloha zany ny taridalana voalohany. Voalohany a dia ty fampianarana teneniko anao ty a dia fampianarana kristianina. Zay no lazaina eto. Zany hoe ara-baiboly ary indrindra araka an Jesosy Kristy Tompo. Zay ny teboka voalohany. Tsy mampianatra anao mihitsy aho a fampianarana hafa ankoatra ny fampianarana kristianina. Miresaka fitiavantsika eto a tena ara-baiboly ny zavatra teneniko anao a. Noho izany a raha ohatra ka olona tsy mampiasa baiboly na finoana hafa ankoatra ny baiboly a dia tonga dia tsoroka avy hatrany tsy mety amin'izao fampianaran'izao. Ho anao kosa izay ao amin'i Jesosy a dia tena natao anao izao fampianaran'izao. Manaraka izany dia zao hoe na dia mpivavaka azy ara-baiboly dia tsy natao an'ny olona mbola tsy zanak'Andriamanitra ty fampianarana ity. Ina moa ny atao hoe olona mbola tsy zanak'Andriamanitra? Zany hoe olona mbola tsy nanolo tena ho an'i Jesosy Kristy Tompo. Mbola tsy nanolotra amin'ny fiainany a ho an'i Jesosy Kristy Tompo. Zany hoe mbola tsy tompony a sady mpanjakany eo amin'ny fiainany manokana Jesosy Kristy Tompo zany. Tsy ho anazy zao fampianarana zao fa natao an'ny olona efa manana an Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany manokana ty fampianarana ity. Any amin'ny epistiliny Jaona voalohany toko 4 ny 9:10 dia misy tenin'Andriamanitra milaza manao hoe na iza niza manaiky fa zanak'Andriamanitra Jesosy dia mitoetra ao amin'ny Andriamanitra ary izy kosa ao amin'Andriamanitra. Ary io epistily io ihany Jaona voalohany toko 5:12 dia milaza manao hoe zay manana ny zanaka no manana ny fiainana, izay tsy manana ny zanak'Andriamanitra no tsy manana ny fiainana. Jero tsara, fiainana ny tenenina eto. Ary ny fitoriana fitiavana rahalahy dia fitoriana fiainana amina olona anankiray. Ka miteny anao hoe raha mbola tsy ao aminao ny zanak'Andriamanitra dia fiainana hafa notorianao amin'ny olona io. Fa raha ao aminao kosa Jesosy Kristy Tompo dia Jesosy mihitsy no torianao aminy amin'ny alalan'ny fitoriana fitiavana izay ataonao amin'ny vehivavy anankiray io. Noho izany dia averiko tsara hoe ty fampianarana ity dia tsy natao an'ny olona mbola tsy tena zanak'Andriamanitra marina izy. Amin'ny mahazanak'Andriamanitra dia zao zavatra anankiroa ihany no mitranga. Za zao miresaka aminao manambady aman-janaka roa ny zanako. Dia ireo zanako ireo zany a dia na zanako na tsy zanako. Zay zanako zany izy ireo manana ny kopia. Tsy misy zany hoe zahako zany na hoe sady zanako ny tsy zanako. Hafahafa be zany. Tsy mety zany fa na zanako na tsy zanako. Mitovy amin'izany eo amin'Andriamanitra. Na hainao zanak'Andriamanitra na hainao mbola tsy zanak'Andriamanitra. Fa fampandriana drisa fotsiny io abolana manao hoe tsy atany tsy aparafara. Ianao ve rahalahy efa nahita olona, masonao ve efa tena nahita olona mihitsy hoe sady tsy teo amin'ny tany izy ny tsy teo amin'ny farafara? Za mbola tsy nahita an'izany fa na izy miforetaka amin'ny tany na izy eo ambony farafara. Fa fampandriana drisa fotsiny zany hoe tsy eo tany tsy aparafara zany, tsy misy an'izany. Zany hoe na hainao zanak'Andriamanitra na hainao tsy zanak'Andriamanitra, tsy amin'ny mampivavaka io fa tena Jesosy ao anatinao mihitsy. Manaraka, tsy tokony mitory fitiavana ny olona anankiray lehilahy anankiray raha tsy amin'ny fotoanany. Misy tenin'Andriamanitra amin'ny tononkilany Solomona toko 4:4 dia milaza manao hoe mampianina anareo ary zanaka vavin'i Jerosalema aza manaitra na mamono fitiavana raha tsy efa sitrapony. Entitra zany tenin'Andriamanitra zany ary tena mampahery anao zany hoe io angeralahy tsy azo foaziny zany raha tsy efa misitrapony. Mety tera-doza sy ozina mandramaty amin'ny fiainana ny fanorenana fitiavana tsy amin'ny fotoanany. Betsaka neny antony. Betsaka ny loza mety hitranga, mety efa fantatrao zany, mety efa henonao tamin'ny fampianarana samihafa zany ohatra amin'ny ohatra voaka tsy nirina. Satria tairinao tsy tamin'ny fotoana ny fitiavana. Vady tsy sahaza akory. Satria taitairinao fotsiny tsy tamin'ny fotoana ny napety azy ny fitiavana. Ary na tonga ao anaty tokantrano azy ianao dia misy an'izany hoe tsy mety matsangan-javatra zany mihitsy. Satria nahoana? Tairina tsy tamin'ny fotoana napety azy ny fitiavana. Fampoazina fotsiny. Zao fotoana zao moa be dia be ny mamoha fitiavana. Na ny hainao manjery na ny réseaux sociaux na ny zavatra be dia be any am-pianarana. Eny fanady any am-piangonana azy
Manaitaitra fitiavana fotsiny tsy ahoana zany any amin'ireny sampany ireny. Rehefa tonga ao anaty tokantrano ady lava mandrakantitra, tenin'Andriamanitra dia miteny aminao, aza manaitra na mamono fitiavana raha tsy efa sitrapony. Manana ny sitrapony io araka an'Andriamanitra. Manaraka ity zavatra ampianariko anao eto ity dia fitondran-tena sy toe-po. Zay no ampianarina eto fa tsy ilay karaza teny avoaka akory raha mitory fitiavana ianao. Za tsy ampianatra anao an'izany. So anao manko rehefa tonga tapitra ity fandaharana ity ka hoe mahita teny avoaka ianao dia mahita vehivavy eny amin'ny trottoir dia ho teneninao eny ilay izy. Tsy resaka teny avoaka no teneniko anao eto, fa ilay toe-po sy fitondran-tena mitory fitiavana, indrindra ho an'ny lehilahy. Ty fampianarana tony moa izay misy isan-kerinandro anie fampianarana eto ho an'ny lehilahy, mba ho lehilahy lehibe amin'ny finoana. Zany ange ny tanjon'ity fandaharana ity. Ka raha ho an'ny tanora zany mitory fitiavana dia zao lay toe-po mihitsy sy fitondran-tena amin'ny fitoriana fitiavana. Zay no ampianarina anao. Pestely Jona 1:7-9 dia misy tenin'Andriamanitra miteny hoe anaka, aoka tsy ho tia amin'ny teny na amin'ny lela isika, fa amin'ny asa sy amin'ny marina. Ny fomba fitiavanao ny tena marina, tsy amin'ny teniteny fotsiny, fa amin'ilay zavatra ataonao sy fitondran-tenanao mihitsy ny fomba fitiavanao. Ary zany no ampianariko eto hoe za tsy resy lahatra mihitsy mandre mampianatra olona hoe zao tenenina amin'ny vehivavy raha mitory fitiavana aminy ianao. Tsy zany rahalahy, tsy zany lesika. Lay fitondran-tenanao no ampianariko anao androany. Manarak'izay ho an'ny lehilahy foana moa no mitory fitiavana dia hoe tsy mitory fitiavana mihitsy raha tsy efa nandinika lalina. Ahoana moa no hoe mandinika lalina? Tsy hoe vao mahita vehivavy ery amin'ny lalana ery ianao, na ny ampianarana na ny ampiangonana na izanaiza dia tonga dia hoe tiako ianao. Tsy nandinika akory. Izy ny olona iny, manahoana ny fianakaviany, aiza ny fototra ny poirany, tena tianao ve izy? Sa mahita olona mampiaraka ery fotsiny ianao dia tonga dia miteny hoe aleo koa za mba hanao défi an'izany dia mba hitory fitiavana azy koa. Tsy raha tsy efa nandinika lalina aza mitory fitiavana zany ianao. Jereo tsara ohabolana 1:30 ny 9:30 dia misy an'izao tenin'Andriamanitra zao: fitaka ny fahatsaram-bika ary zava-poana ny fahatsara-tarehy, fa ny vehivavy matahotra ny Jehova ihany no hody raina. Zao zany, raha mitory fitiavana ianao nefa tsy nandinika fa noho ny zavatra hita ivelany hitorianao fitiavana dia tsy maintsy ho voafitaka ianao, tsy maintsy ho voafandrika ianao ary mety ho lavo ianao. Eto ny tenin'Andriamanitra dia dinio tsara raha lamalala, raha nabavy kely eo. Fitaka ozy izy ny fahatsaram-bika ary zava-poana ny fahatsara-tarehy, fa ny vehivavy matahotra ny Jehova ihany dia raina. Ny tenin'Andriamanitra tsy miteny manao hoe zay vehivavy rehetrarehetra tsara tarehy sy tsara bika ve zany dia mpamitaka. Tsy zany io tenin'Andriamanitra io. So avadika ao ilay izy. Tsy azo avadika io tenin'Andriamanitra io zany. So anao zany dia efa tena hoe tena mijery fitaratra ianao dia androany ianao mahita hoe tena tsara tarehy ianao, toy izay ianao za zany le mpamitaka sy tena hoe tena za zany le tena ratsy toetra, za zany le zava-poana ao, zay ianao tsy ny olona tsara tarehy sy tsara bika rehetra dia mpamitaka sy zava-poana, fa ny fahatsaram-bika sy ny fahatsara-tarehy dia mety hitondra fitaka. Zany hoe lay fitaky ny devoly dia miafina ao anatina fahatsaram-bika sy fahatsara-tarehy, fa ny vehivavy matahotra ny Jehova no dia raina. Any amin'ny Osea moa dia 2:22 tena mazava be mihitsy ny tenin'Andriamanitra. Tena mazava be ny tenin'Andriamanitra ny anaran'i Jesosy. Ary ho fofoko vadiko mandrakizay ianao ozy, ho fofoko vadiko amin'ny rariny sy nitsiny ary amin'ny fitiavana sy nindra fo. Eny ho fofoko vadiko amin'ny fahamarinana ianao ka dia halala ny Jehova. Zany hoe fandonian'Andriamanitra lalina zany tenin'Andriamanitra zany. Ho an'ny Israelianina io teny io, ho an'ny Jiosy. Ny antony itiavako anao izy Andriamanitra dia novadiko mandrakizay ianao. Amin'izao fotoana izao anao fofom-badiko dia ho ampiakariko ianao rehefa avy eo. Ny fitoriana fitiavana rahalahy dia tokony miafara amin'ny fampakaram-bady. Rehefa tsy miafara amin'izany aza mitory fitiavana olona. Rehefa tsy mbola tsy te hiafara amin'izany aza mitory fitiavana amina vehivavy ianao rahalahy. Ajanony, za tena miteny anao androany, ajanony aloha. Teboka farany amin'ny taridalana dia izao: ny lehilahy no mitory fitiavana fa tsy ny vehivavy. Averiko tsara. Ny lehilahy no mitory fitiavana fa tsy ny vehivavy. Ny vehivavy dia natao hitoriana fitiavana. Azany ke mahatonga amin'ny tenanao hoe fampianarana baibola zao fampianarana meko anao zao fa tsy fampianarana romantika.
satria amin'izao fotoana izao a dia ampifamadiany devoly izy io dia ny vehivavy indray na sainy mitory fitiavana ankolaka amin'ny fihetsika fitafiana lalao sy ny karazany ary izy io a dia mba tiako milaza aminao izany hoe vehivavy mitory fitiavana zany mifanohitra tena reo tsy ombadika mihitsy na hatrany am-piangonana aza dia misy an'izany amin'izao fotoana izao aleo tena atao mahitsy mihitsy ny resaka androany na hatrany am-piangonana aza dia misy an'izany hatrany amin'ny fivavahana dia misy an'izany tsy tandritandriny olona koa zany amina fihetsika sy fitondran-tena fa zany ny zavatra misy tenin'Andriamanitra amin'ny obolona 1:30 ka hatramin'ny 1:10 dia zao ny tenin'Andriamanitra ao ino tsara ty raha vehivavy ianao a fa zao ny tenin'Andriamanitra iza no mahita vehivavy tsara fa ny tombany dia mihoatra lavitra noho ny voangy matoky azy ny fonolahy ary tsy mitsahatra ny fanambinana azy ny fanambinana anao raha vehivavy dia miankina amin'ny fanombanan'Andriamanitra anao valeur ny dikan'izany ny tombany valeur riavako ny dikan'izany ny fanambinana anao dia miankina amin'ny valeur anao raisinao tsara zay ny fanambinana anao dia miankina amin'ny valeur anao fa matoa ianao vehivavy tsy mety ambinina mihitsy satria ny valeur anao mirehefarehefa amin'ny tany toy izany hoe mahitsy be zany teny zany a ohatra mavesatra be fa zay mihitsy no izy za zao dia teny aminao eto ty tenin'Andriamanitra ity dia miteny hoe iza mahita vehivavy tsara fa ny tombany dia mihoatra lavitra noho ny voangy perle nge zany perle zany amin'ny teny vazaha zay ny voangy zay dia zao aiza no ahitana ny perle any ambany ranomasina be nge misy an'izany perle zany any amin'ny farany ambany tany aiza no ahitana ny volamena any amin'ny farany ambany tany aiza no ahitana ny volafotsy mbola any anatin'ny tany aiza no ahitana ny safira any anatin'ny tany zany hoe zay zavatra tsara rehetra zay karazana vato tsara na volamena tsara na zavatra arena kibony tany tsara dia ten'Andriamanitra mihitsy ny nanafina azy tsy tonga fotsiny zany raha nabavy malalo fa Andriamanitra ny nanafina azy any ambany satria tsara indrindra dia trandrahana voahazo ny perle ary zany mahatonga amin'ny fanjakana sarotana manao hoe ny olona manana mitrandraka vato sarobida nefa tsy manana taratasy fahazona mitrandraka permis d'exploitation dia hogadraina izy satria tsy manaraka ny fenitra tokony ho izy zany hoe zay tsara indrindra zany dia nafenin'Andriamanitra daholo amin'izao fotoana izao fa za ty teny aminao raha vehivavy tovavy kely mandre an'izao tenin'Andriamanitra izao amin'izao fotoana izao zay zavatra tsara indrindra eny vehivavy eny dia apotrapotrany aderaderany daholo zay tsara indrindra eny amin'ny eny ka nahoana ianao no tsotrandrahan'ny lehilahy tsy manaraka ny fenitra normal ianao raha trandrahan'ny lehilahy tsy manana permis satria ny tsarany aminao apotrapotranao daholo dia hoy ianao hoe ahoana zany fa zay ny zavatra misy amin'izao fotoana izao ary zany mahatonga mitory aminao androany ny lehilahy no mitory fitiavana fatsy ny vehivavy ho an'ny lehilahy raha misy vehivavy mitory fitiavana aminao ankolaka za tena miteny anao androany na tsara tare ohatry ny inona ary io vehivavy io aza manaiky an'izany aza miaraka amin'izany ianao fa fitaka zany raha lehilahy fitaka reo a no arifenitra mba tiako ny tenenina anao alohan'ny hitondrako anao amin'izay a amin'ilay hoe toepo sy toe-panahy amin'ny fitoriana fitiavana fantatrao ny maniko nefa kosa mba iriko na nitidinao no aniko tompo fantatrao ny tiako fantatrao ny maniko nefa kosa mba iriko na nitidinao no aniko fianao no mpandahatra fianao no bizara
avy hanonao lay olo tiako mbao anjara efa fantatro tokoa izy no hiriny fo fa tena avy aminao no ny fankatiavanay tompo minoao tompo fa tena avy aminao no ny fankatiavanay tompo minoavo fianao mitsinjo anay ita talizany ty enina omalaky zay no sitraky fo Jesosy sokito nefa tsy miaino atao fa ankindrindra manana ankindrindra maniana neanao atao eny ary hiditsika amin'ny tepoka lehibe faharoa dia hoe inona ireo toe-po sy fitondran-tena rehefa mitory fitiavana ny lehilahy. Averiko tsara rehefa mitory fitiavana ny lehilahy araka amin'ny baiboly no zavatra teneniko anao androany. Zao aloha zany tepoka voalohany indrindra ny toe-ponao sy ny fitondran-tenanao rehefa mitory fitiavana amina tovovavy anankiray dia zao ampanajana ny fietsika ao rehetra mihitsy. Mariana fa eo amin'ny atao hoe fitoriana fitiavana amin'ny olona dia tsy pihana tsara mihitsy fa resaka olona samy olona no resahana eto, zany hoe olona samy olona no miresaka fa tsy olona sy anjely akory, na anjely sy anjely no miresaka, na olona sy Andriamanitra na anjely sy Andriamanitra, fa olona samy olona no miresaka. Tsy vavaka mihitsy zany ilay hoe fitoriana fitiavana fa resaka olombelona samy olombelona zay napetraka Andriamanitra hoe anana fahafahana manao an'izany hoe fitoriana fitiavana olombelona samy olombelona zany dia tsy pihana zany hoe resaka olona samy olona miresaka eto fa tsy misy resaka vavaka mihitsy ao anatina fitoriana fitiavana. Ny tinambara dia zao ao anatin'izany hoe lehilahy mitory fitiavana amina vehivavy zany dia tsy mivavaka mihitsy izy akory mitory fitiavana amin'ilay vehivavy satria olona samy olona no miresaka eto. Fa saingy kosa amin'ny alalan'ny fomba firesaka sy ny fitondran-tena no ahafantarana fa zanak'Andriamanitra na olona manana an' Jesosy Kristy ianao.
zay tsara tsy pihana mihitsy izay taradalana ihany koa izay taradalana aty amboalohany izay. Misy tenin'Andriamanitra manoatra an'izao any filazantsarany Jaona toko 1:10 ka 12 ny anaran'i Jesosy. Teo amin'izao tontolo izao izy. Ary izy no nanaovana izao tontolo izao. Nefa izao tontolo izao tsy nahalala azy. Tonga tany amin'ny azy izy, fa ny azy tsy nandray azy. Fa izay rehetra nandray azy, dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Dia izay mino ny anarany. Amen. Jereo ilay fanajan'Andriamanitra. Tena nanaja antsika mihitsy Andriamanitra raha nitory fitiavana izy. Andriamanitra anie no nitory fitiavana tamintsika. Fa tsika tsy nahay nitory fitiavana tamin'Andriamanitra izany rahalahy. Tsy haintsika mihitsy nge zany. Fa Andriamanitra no nitory fitiavana taminao. Andriamanitra no nitory fitiavana tamiko. Dia io teny io, jereo ilay fomba fihetsika Andriamanitra tena mpanajana tanteraka. Tsy manao an'ity karazana teny manelingelina vehivavy ty. Tsy manao karazana teny marevaka tsy dia misy ilana azy loatra. Iadany ianao raha miaraka amiko sy ny sisa hividianana sakafo sy lasopy kely tsy dia tehetriretina fehefahanazy sady ilay vehivavy. Ohatran'izany nge fomba ny lehilahy amin'izao fotoana izao. Misy ara moa any ampianarana any manipitsipi taratasy kely. Dia asiana je t'aime ao anatin'ilay taratasy. Fa nga rehefa tsy pahazanao taratasy ilay tovovavy kely dia anao zany iny. Misy koa aza, mbola misy koa ilay hoe king ilay vehivavy dia olona ny irany. Olona ny irany teny ilay vavy mba teneno letsy. Tiano ny ianao hoe tsy fanajan'olona zany. Ary mba teny aminao rahalahy kely. Ary iny olona iny iranao iny no mitory fitiavana ny vehivavy io dia ahoana? Rehefa mitory fitiavana, Jesosy mitory fitiavana tamintsika. Izy mihitsy no nakety, fa tsy ny anjely no ny irany. Izy mihitsy no tonga tety. Ary zany no mahatonga ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny hoe tonga tany amin'ny azy. Fa ny azy tsy nandray azy. Toy izy Andriamanitra hoe tsy maninona. Fa zany tory fitiavana. Nefa tsy nandray izy. Ny lehilahy rehefa mitory fitiavana vehivavy, tsy manao teny manelingelina vehivavy zany. Ao koa ange fitafy. Fitafinao andavanandro. Izay anananao fomba fihetsika ao andavanandro. Ilay fitafy, aza manao fitafy mihoatra kory izay fitafinao andavanandro. Fa eritreretin'ny lehilahy ankehitriny. Fa ny fitafy no itiavan'ny vehivavy azy. Sasany azy moa mindrana blouson mihitsy. Mindrana pataloha mihitsy, mindrana kiraro mihitsy, mindrana tenisy. Itory fitiavana amin'ny vehivavy anankiray. Dia rehefa avy eo tsy hitantsony ny akanjo fa nakaiza ilay blouson anao tamin'iny. Dia hoe izy ny tramiko e. Fomba fitory fitiavana hafahafa. Tsy zany rahalahy kely. Tena tsy zany ilay izy. La ianao mihitsy aseho eo. Izay anananao. Peterasy Jaona teo amin'ny kianjan'ny tempoly. Misy lehilahy anankiray malemy nandritra ny taona maro teo kianjan'ny tempoly. Dozy Petera. Tsy manana vola fotsy izay ozy izy na volamena. Fa izay anananay no mena ianao amin'ny anaran'i Jesosy mitsanga. Izay nanana ny namena. Izay anananao rahalahy hitoriana fitiavana. Izay manarak'izay aza mba manao fampanantenana momba ny arena zany. Sy izay fiainana ara-nofo fotsiny. Tsy fitiavana zany. Zay le tenenin'ny teny vahiny hoe eros. Ny fitoriana fitiavana andrasan'Andriamanitra aminao dia tahaka ny nataon'i Jesosy tao amin'ny Jaona. Rehefa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny ny zanany latokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Hanana fiainana mandrakizay. Hitanao izay le tena fitiavana hoe agape. Lay agape ao aminao mihitsy avoaka. Izany hoe lay maharitra mandrakizay zay ny atao hoe agape zay. Lay tena fototra any anaty mihitsy. Fa aza mba manao fampanantenana momba ny arena na fiainana ara-nofo fotsiny zany. Hoe raha miaraka amiko anao dia misy villa, misy piscine any ameko anao. Raha miaraka amiko anao dia misy tomobile any mbola hovidiana. Aza mba miditra amin'izany. Tsy ny zanak'Andriamanitra tsy manao an'izany mihitsy. La ianao mihitsy no mitory fitiavana. Zay zany teboka voalohany amin'ilay toe-po sy fitondran-tena rehefa mitory fitiavana ianao. Ampanajana tanteraka. Teboka manaraka amina toe-po sy toe-panahy sy fitondran-tena dia izao. Lazao azy mazava. Lazao an'ilay tovovavy mazava zany sady apatsorana ny antony itiavanao azy. Filazantsara ny Jaona toko 7 moa dia efa noteneniko anao teo ny 9:10 fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny ny zanany latokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Fanana fiainana mandrakizay. Zany hoe lay fototra, ozy ny tevazaha hoe fond. Lay fototra ao anaty ny tiavan'Andriamanitra sy ny tiavan'Andriamanitra anao dia nomeny ny zanany latokana. Miomana manome rahalahy. Fa ny fitiavana dia manome. Ny fitiavana dia miomana hitondra izay mavesatra rehetrarehetra amin'ny olona izay mbola tsy fantatra eo akory.
ianao nge raha mitory fitiavana ny vehivavy anankiray tsy hoe androany izy dia fantatrao alao lazayntsika mazava zany ary aloha ekentsika zany hoe tsy misy olona mahafantatra olona androany dia androany zany ary aza dia maimaika ihany koa hoe voatorianao androany izy dia hoe tiako ianao raha afaka apitsika dia ho any amin'ny mairie mba hisoratra mety ve ianao toy ilay vehivavy efa inona zany zavatra teneninao zany na izy aza ho gaga lay fototra ao anatinao mihitsy no itiavanao azy zany hoe le maha olona azy mihitsy no itiavanao azy tena lazao amin'ny mazava mihitsy tena mpahatsorana mihitsy ny itiavanao azy mba manontany anao mantsy izy hoe fa inona mba mety mba itiavanao azy dia teneno azy tena enao mihitsy lay fototra mihitsy efa mba nandinika anao efa mba nijery ny fitondratena anao lay fitondratena tsy bika mazava loatra fa mety nanaitra anao ny bikany nanaitra anao ny endriny ekeny zany zay maha olona tsika ety ivelany aloha misy an'izay hoe zavatra mataitra ety ivelany zay ekeny zany fa lay fototra ao anaty ary zany tsy tokony hitoriana fitiavana raha tsy efa niandry ianao satria raha mbola tsy niandry fotoana tsara ianao nandinika mitory fitiavana dia tsy maintsy lay endrika ivelany hitorianao azy hoe tiako ny coiffure anao tiako ny bika anao tiako ny tongotrao dia ianao dia mety amita teny ianao rehefa avy eo lehilahy zany malaky kokoa amin'izany fitoriana zany fitiavana zany malaky ohatrany mandeha malaky kokoa dia rehefa tsy mandinika tsara ianao dia voafitaka ianao fa zavatra ivelany itiavanao azy dia rehefa mba notaniana hoe fa inona moa zany tena nitiavanao tena tia tongotro bingobingo ty mihitsy ny tena tiako dia tena azonao antoka ve fa hitongotro bingobingo mihitsy ny tena tianao tena tiako mihitsy io ka fa rehefa tonga ao anaty tokantrano teneniko anao fa hitongo ny bingobingo io nanesonao azy tena tiako tena bingobingo tongotra tena ianao koa dia tena tsy izy mihitsy ianao rehefa tena nandinika anao any anaty tokantrano misy an'izany lay fitiavana na ny tena voaka lasa miova daholo ry avako malalo raha la malala kely amin'ny tompo tena lazao azy mazava tena mpahatsorana ny antony itiavanao azy lay fototra ao anaty tahaka ny tenen'i Jesosy no meny ny zanany latokana toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao raha midika an'izany teny zany tsika dia hoe lay fomba nitiavan'Andriamanitra mihitsy ny hoe toy izao amin'ny teny vazaha dia hoe comment zany hoe ahoana ny fomba nitiavan'Andriamanitra antsika nanomeny zanany izy mba tsy very ny tokony itiavanao any vehivavy io dia lay fototra ao anaty hoe mba ho ataonao iny izy rehefa avy eo zany nge lay fototra fitiavany teboka fahatelo ny amin'ny toim-panahy fitondratena miomanina ny amin'ny valiteny izay omenanao satria mitory fitiavana nge dia tahaka n'Andriamanitra nitory fitiavana antsika tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy filazantsarany Jaona toko 1:1 efa mivakitsika teo jero tsara Jesosy nitory fitiavana tamintsika fa itsika tsy nandray fa nanakato-baravarana nalahelo ny tompo fa tsy nandrayntsika fa tsy nanery kosa izy dia tahaka an'izay ny lehilahy mitory fitiavana vehivavy miomanany amin'ny valiteny omenanao rehefa mitory fitiavana ianao dia aza terena mihitsy anome izay valiteny ilainao ilay tovovavy mazava loatra fa rehefa mitory fitiavana ianao dia eny ny valiteny andrasanao ianao moa ve dia tory fitiavana amin'ny olona dia hoe tena tiako ianao fa ny valiteny andrasako aminao zao dia hoe tsia ohatrany hafahafa be zany fa matoa ianao mitory fitiavana amina vehivavy anankiray tovovavy anankiray dia eny zany ny valiteny andrasanao zao nefa miomana ianao amin'ny valiteny na eny na tsy omany ny fonao eo no mampiavaka ny zanak'Andriamanitra ry avako malala raha la malala raha manome eny ianao izy eny ny valiteny raha manome tsy ianao izy misaorany tompo fa zay zany ho an'ny vehivavy na ny valiteninao eny na ny valiteninao tsy mba fataro mihitsy zany ao ny tovavy aza mba manao valiteny eo anelanelany zany Jesosy dia nyteny eo ka nytenareo eny dia eny tsy dia tsy ny akoatran'izany dia avy amin'ilay ratsy avy amin'ny Satana fampifilafilana ranabavy kely eo ny mihoatra an'izany ary rehefa antaniny ianao hitoriana fitiavana dia zao andrasiko ny fotoana ary ny vehivavy tena endry dia miteny izy hoe avelao mba hiandry fotoana kely amaliko anao mba handinika kely zany ny vehivavy endry zany fa tsy misy vehivavy endry mihitsy ka tonga dia ionao izy tonga dia teny aminao tsia na koa tonga dia hoe eny hoe efa ela be mihitsy ny andran'izay teninao zay tory fitiavana amiko zay mety tonga dia mety androany eny mety misy valiteny ihany angamba ao anatiny ao ohatra amin'teny izy hoe tsy ohatra rehefa tena vonina ao anatiny tsy ohatra dia mety hiteny aminao izy manao hoe tena mbola tsy vonina amin'izany satria zany mbola mianatra tena misaotra betsaka fa mapetsika ny foko izany fitoriana fitiavana ataonao zany kanefa za dia tena mbola mianatra noho izany androany tonga dia miteny aminao hoe
tsy afaka ny mbola hiditra amin'izany fa velao aloha mba hianatra. Vita amin'ny fianarako dia mety afaka miresaka ihany tsika raha toka anjarantsika izany. Izany valite ampahindrina. Omany mihitsy ny fonao raha lehilahy satria mitory fitiavana ianao fa tsy mividy fitiavana. Tsy hoe manana 1 million d'ariary ianao any am-posinao any. Ka rehefa napotranao ilay 1 million d'ariary dia tsy maintsy ho azonao izany le fitaovana. Satria io vehivavy io dia tsy fitaovana akory fa toe-panasy toe-po izy io, olona izy io. Ary fono resaka eto fitiavana ao anatiny resaka eto. Tadidio tsara fa ny vehivavy anankiray rehefa hitoriana fitiavana dia miova mihitsy ny zavatra ao anatiny ao. Tahaka antsika nitoriany Jesosy fitiavana, tsika anie tahaka an'izany. Rehefa tena tonga teo amin'ny fotoana nandraisantsika ny Jesosy, miova daholo ny ao anatintsika rehetrarehetra. Dia tahaka an'izany ny tovavy, vehivavy rehefa hitoriana fitiavana tadidio raha lehilahy fa miova mitsangeny ao anatin'izy io. Mampiova zavatra be dia be ao anatiny mihitsy izy io. Noho izany tsy tokony mitoritory fitiavana loatra tsika raha tsy efa niomana tsara. Miomana ny amin'ny valiteny omenanao. Zay moa tetebika ety hoe miomana ny amin'ny valiteny izay omenanao. Dia na eny na tsy dia miomana ny amin'izany. Fa efatra dia tokony mba faritanao. Inona ny tanjonao amin'ny tovavy izay hitorianao fitiavana io? Manana tanjona ve ianao? Ary eto dia teny vehivavy rehetrarehetra, tovavy. Rehefa lehilahy mitory fitiavana aminao ka tsy manana tanjona, tonga dia ajanony, aza miaraka. Tena mahitsy mihitsy androany ny teny anao an'izany. Ajanony, aza miaraka amin'ny olona tsy manana tanjona tompoko. Jesosy nitory fitiavana tamintsika mba tsy ho very izay rehetra mino azy ozy izy. Jeremia 3:7 koa dia misy an'izao tenin'Andriamanitra hoe fitiavana mandrakizay ozy no nitiavako anao. Koa izany naparetako ny fandrapo anao. Tanjon'Andriamanitra amin'ny fitiavana antsika ny andovan'ny fiainana mandrakizay. Inona ny tanjonao amin'ny vehivavy izay hitorianao fitiavana io? Jesosy tena nanana tanjona tamin'ny mpianatra tamin'izany fotoana izany. Andeha anaraka azy fa ataoko mpanarantolona ianareo. Jereo tsara ny tanjon'i Jesosy tamin'ny mpianatra, tsy hoe anaraka azy fotsiny dia hanao piknika dia hanao tourisme. Fa ny tanjon'i Jesosy mazava be ho mpanarantolona. Marka 1:7. Avy anaraka fa ny tanjoko aminao dia mpanarantolona. Ny tena tanjona rehefa mitory fitiavana ny tena marina dia izao. Apakatra azo vady ve ianao raha lehilahy? Zay aloha tokony ho tanjona izay eo amin'ny fiainantsika izay. Amin'ny tokantrano dia tokony makany amin'ny fanorenana fanambadiana ny fitiavana. Ny ankoatran'izay kilalao. Ny tanjonao raha lehilahy ianao zanak'Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra manana an Jesosy Kristy ho tompo mpamonjy ny fiainanao. Dia nitondra ny vehivavy io makany amin'ny fiainana mandrakizay. Ary izany arena be ho an'ny vehivavy. Manana vady, manana mahita lehilahy mitory fitiavana aminy. Kristianina manana an Jesosy. Satria miaraka mandova ny fiainana mandrakizay ry zareo. Izany ny tanjona. Rehefa tsy manana tanjona dia aoka ho ajanona vetrany. Ary ny zavatra fahatelo tena mba ho teneninanao, afatra manokatra ho an'ny lehilahy maranantsika n'izao fandarana izao. Afatra manokatra ho an'ny lehilahy dia izao. Ny tanjona aminao dia lehilahy mahery amin'ny fitiavana ianao. Mahasedra rivo mahery, mahazaka fitahiana. Fa misy olona tsy mahazaka fitahiana, sambikimikina fotsiny. Mba ho tena lehilahy mahazaka olana ianao, afaka mitondra olana tsara. Mba ho tena lehilahy afaka mitondra tokantrano tsara. Tsy manao abandona tokantrano zany, tsy manao abandona vady, mandao vady amin'ny tsaotsaona any eriana any. Zany ny tanjony. Ary zany mahatonga resy lahatra, mampianatra anao inona ny fitondratena alohan'ny hitorianao fitiavana. Ary tsarovy fa miankina amin'ny fanorenana izay nataonao sy izay natombokao no miantoka ny hoavy ny fitiavanao sy ny tokantranonao. Tadidio zany. Miankina amin'ny fanorenana ny hoavy ny fitiavanao sy ny tokantranonao. Arakarak'izay zavatra naorinao, ny zavatra hoavy amin'ny tokantranonao. Zay teteny aminao. Raha namafy karaoty ianao teo amin'ny zaridainanao dia hijinja voatabia ianao. Tsy misy zany. Namafy karaoty, tsy maintsy karaoty koa njinjaina. Raha namafy petit pois ianao dia hijinja tsaramaso. Tsia petit pois nafafinao, petit pois njinjainao. Arakarak'izay nafafinao tsy maintsy njinjainao izay Andriamanitra tsy azo vazivaziana, izay afafin ny olona tsy maintsy njinjaina. Noho izany ho an'ny lehilahy miankina amin'ny fanorenana fitiavana ataonao no hoavy ny fiainanao sy ny tokantranonao anerinany. Manaraka izany ny fitoriana fitiavana tsy afara ny fampakaram-bady dia ota sy fijangajangana. Ary rehefa izay tonga dia aloha ravana dimy mialoha. Tadidio fa taratry ny fampakaram-bady ny zanak'ondry ny fampakaram-bady ataon'ny olona anankiroa efa-pino. Olona roa efa-pino
manaraka any mbola hampianatra tsara anao momba an'izay. Noho izany a tandremo fitoriana fitiavana tsy miafara ny fampakaram-bady. Ekena fa miaraka ny olona anankiroa alohan'ny fanambadiana mety misy tranga tokotra mety hoe rava la izy. Aleo aza rava alohan'ny fanambadiana toy izay ao anaty fanambadiana voarava da dio fa halako ny fisoram-bady ho Jehovah Andriamanitra. Aleo aza alohan'ny fampakaram-bady ny rava la izy toy izay efa ao anatina tokantrano ianao voarava ny tokantranonao. Noho izany dinio tsara mihitsy ny fitoriana fitiavana ry avako malala. Manaraka izany mba mihaino ny anatra ny ray aman-dreninao amin'io resaka fitiavana io fa efa nahita zavatra maro izy ireo vao tonga amin'izao tontolo izao. Indraindray tsika dia sendondotra foana manoloana ny anatra ny ray aman-drenitsika. Noho izany fa zava-dehibe loatra. Ary farany amaranako azy, raiso Jesosy rahalahy malala. Androany ateteny aminao, tiavo aloha Jesosy. Zay vao mity vehivavy ianao, napakatra vehivavy, mba tsy hanenina ianao. Fa raha Jesosy ny tonga aminao mialoha, ho hitanao fa mirapiratana izany fiainam-pitiavanao izany. Tsy mandainga ny tompontsika, fa zay nanana an Jesosy rehetrarehetra nanana fiainam-pitiavana, mamirapiratra daholo, tsy voly io, tsy harena io, tsy bika io, fa tena ilay fiadanany fitiavana mihitsy. Zay ny taridalana tsotra tiako mba mihinanao mihina fa androany ianao dia mba hanaiky andray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao rahalahy kely malala, satria tanora moa ny resakitsika androany taridalana tsotra mivantana tia hanome voninahitra an'Andriamanitra noho ny aminao izay ny aino an'ity taridalana ity. Voninahitra ao an'Andriamanitra rery any. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao Jesosy fa Andriamanitra lehibe tokoa ianao. Ary misaotra anao noho izany teny izany fa noho ny fitiavanao ny maty toy izao anay. Dia taio daholo izay neno an'izao fandaran'izao indrindra ireo tanora ao anatin'izany taona ny fitoriana ny fitiavana izany. Andeha mahitsy amirapiratra ny fitiavana ao aminao. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Nanolotra ny tenin'Andriamanitra taminao androany, Solofo Raharifera, fifandraisana 033 02 314 71. Mirasoanao ho tahian'Andriamanitra indrindra. Il donne sa grâce à celui qui croit. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. La foi, l'espérance ont chassé la peur. Une paix immense emplit notre cœur. Selon sa promesse, Jésus changera de